mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirairay avindray amin'ity fotoana manokana izay andraisantsika ny lesona ho an'ny lehibe ity amin'ity anio ity misaosan'Andriamanitra trantsika fa mbola meny izao fotoana izao izay ahafahantsika mandray ny tenan'Andriamanitra. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia vavaka isika. Anay tsara ny Jesu-Danitro mbola misaotra anao izahay noho ny amin'ny fitiavana lehibe izay mbola aposaka ao aminay. Nangataka aminao mba mindra fo aminay tsirairay avy ary mbola zavatra ao anatinay mandrakariva ka aoka ny hery avy aminao hatrany no herinay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe tsy azo ozongozonina tahaka ny tendrombohitra Ziona. Ny Salamo 5:20 no fopasantsika an'io. Ireo izay matoky an'i Jehovah dia ampitahina amin'ny tendrombohitra Ziona, tandidin'ny faharetana sy ny hery izy io. Ny fahitana mahatalanjona ny tendrombohitra manodidina ny tanànan'i Jerosalema dia nahatonga ny mpanao salama anaiky fa azo antoka ny fiarovan'Andriamanitra. Sahala amin'ireo tendrombohitra ny fehezan'ny ratsy fanahy izay atsipany an-dranomasina, fa ny faharetan'ny tendrombohitra nanorenana ny Jerosalema dia mandrisika ny fatokiana lalina. Ny fatokisana ny fiarovan'Andriamanitra dia vao maika mahasahisahy manoloana ny zava-misy mampahory anankiray toa manjaka matetika ny faharatsiana. Na dia ho azy izany faharatsiana izany dia afaka manana fanantenana ny vahoakan'Andriamanitra. Mety ho kivy ny vahoakan'ny zanak'Andriamanitra noho ny fahombiazan'ny ratsy fanahy. Mety ho zavatra manahirana ny saina mihitsy mieritreritra azy. Ngamba mihitsy ara alay-panahy naharaka ny lalany. Tsy haiko na efa sedra zavatra ohatran'izany ianao. Ny forenan'ny tendrombohitra Ziona dia tsy mahavonjy izay mialo amin'ny tompy. Mbola nomena fahafahana ny vahoaka maninditra ny tanana ho amin'ny heloka sy hivily amin'ny lalan-dratsiny. Marina ny tompo ka hitsaran'ny olona ny komy miaraka amin'ireo mpanota tsy mibebaka. Izao no antso an'ny vahoakan'Andriamanitra mba hitoetra tsy vahoazongozona amin'ny finoana sy ny fatokinan'i Jehovah tahaka ny tendrombohitra Ziona. Izany no fialofany tsy azo zongozonina. Izany hoe na dia mahazo zavatra maro azy isika dia mbola afaka matoky ny fahatsaran'Andriamanitra. Ny fidiran'ny miota teto amin'izao tontolo izao ny fahatongavan'i Kristy ho nofo, ny fahaterahany indray, ny fitsanganana amin'ny maty ary ny lohahevitra maro hafa aseho amin'ny Baiboly dia zava-miafina lalina loatra ka tsy azo ny sain'olombelona hazavaina na ho takatra mihitsy azy izany. Saingy tsy manana antony isalasalana ny tenin'Andriamanitra isika satria tsy azontsika takarina ny zava-miafiny fitondrany. Aiza na aiza misy zava-mahagaga mihoatra noho ny atsika, tokony ho gaga ve isika raha mahita fa ao amin'ny tontolo ara-panahy koa dia misy zava-miafina tsy takatry ny saintsika. Ny fahasahiranana dia miankina amin'ny fahalemena sy ny fahateren'ny sain'olombelona ihany. Men'Andriamanitra atsika ao amin'ny soratra masina ny porofy ampy momba ny toetra maha-Andriamanitra azy ary tsy tokony hisalasala mihitsy isika amin'ny teniny satria tsy azontsika ny zava-miafina rehetra momba ny fitondran'ny tenany, fa izao no tokony hitokiantsika mahatsara antsika ny eo akaikin'Andriamanitra ary mihevitra ny mahasoa antsika mandrakariva izy. Noho izany raha lasianam-pahavisana tomoera amin'ny Kristy, angatao ny heriny, angatao ny fanahy masinany mba tonga antsika hifikitra sy hifantoka amin'ny mandrakariva. Amen. Vavaka isika, iranay tsara ny Jesu-Danitro, mbola misaotra anao izay noho ny amin'izany teninao izany. Mangataka aminao Tompo mba
anavaonay manjakariva mpitoetra anay ka tsy misy alan-dalana izay satria ianao nitoky sy mpamonjanay meo ny hery rehetra avy aminao ilaina izay na ara-tsaina na ara-panahy na ara-batana ka tsy ho azo hozongozonina tokoa ny finoana eo aminao anaran'i Jesosy amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.